raha ny tokony ho izy zany a dia tsy tokony hisy suspense mihitsy ny hoe firy ahoana ny fironan'ny vokatra ny tendance eto Antananarivo renivohitra sy hafa kely mihitsy ilay izy hoe tena firy andro toerinan'ny Latsabato Antananarivo renivohitra dia mijanona eo amin'le 900 firy iny 918 sa 900 firy le izay ihany bureau de vote nahazahoana vokatra zany hoe totalim-bokatra misy ihany amin'le fomban'ny fitondrana izay mamoaka iny nelanelany hoe ity ny vokatra feno isaky ny arrondissement dia nametrahako fanontaniana izy hoe tena mba hafa kely mihitsy fa nga ao amin'ny QG anareo nanaovana fanambarana ny vokatra fanambarana hoe fikajiana ny totalim-bokatra azon'ireo kandida miisa 7 no any aminareo no voaka toy ny ataontsika raha hoe ireny tokoa no lazaina fa hoe vokatra feno isaky ny arrondissement na ny district Antananarivo renivohitra nitsoan'ilay fomba fitondrana zay samy mafana fo be mihitsy moa zany lay publication natao ny taorian'ilay fanamarina zay natao satria otra mba hafahafa tokoa raha ohatra ka misy fahasahina mamoaka ny any hoe reto dia mandeha par district zany izy tatatata fa anatin'ny mampiavaka azy amin'le fa hoe avokany seni dia tsy hisy nombre de bureau de vote ny amoahany an'izy hoe bureau de vote firy sur firy zany nazonany vokatra zay navokany io dia zay na be ia mihitsy satria atao anatin'izy misy en tête zany na fa mari-pamantarana ny seni sy ny sisy miaraka amin'ireo sarin'ireo kandida araka ny filarany avy ao anatin'ny bulletin tokana dia zay zany lizy ao anatin'le zany rehetra zany mahatonga le aia tao anatin'izany rehetra miandry zany tsika io miandry hoe ahoana no fandeha zany fironam-bokatra zany dia mipetraka ny fanontaniana dia ahoana hipetra-potsiny manoloana an'izao satria andritran'izay ataontsika hoe taorian'ny 11 décembre ka hatramin'ny androany dia miverimberina eno amin'ny sofina hitan'ny maso amin'ny soratra ny hoe alabato tany Tomasina aloha nisy hetsika tamin'ny sabotsy nitarihan'ny kandida Laurent Ratsiraka zay nitoanany avy amin'ny vovonana firaisakina nisy hetsika fidinana an-dalambe tamin'ny sabotsy tolakandro kanefa moa zany dia ny mpitandro filaminana ihany koa dia efa nrodorodo be teo alohan'ny zareo teo dia tsy naharitra ela izany fa nisy kosa lizy nisy ny hetsika tsy naharitra ela araka ny nambara teo hoe ny mpitandro filaminana ny efa nrodorodo ary nanao zay tsy isinyzany naharitra noho ny antony hoe tsy nahazahoana lalana izany hetsika le fitakiana ny voan'ny marina satria Roland Ratsiraka etsy ankilany ihany koa dia nilaza fa mitarika zany raha ny vokatra eo ampelantanany na dia kely ary ny elanelam-bato dia ny andaniny ihany koa moa zany dia efa mihirahira victoire manana 10 andro misy ambaratonga roa zany izy miala avy any amin'ny bureau fantanjaham-bato rehefa vita ny fanasam-bato ka feno ny firaketana tsoratra na fitanana tsoratra na ny PV dia aterina makany amin'ny SRNV na ny voamieram-panisa vato ny voamieram-panisa vato dia tsy manana fahafana na fahefana anampy na anala zay voasoratra ao anaty PV fa mikontabiliser izy fotsiny izy dia manambatra an'ireo dia mandefa ny raharahandray izy any amin'ny CENI sy ny any anivonivy tribunal administratif ny voalazany lalàna dia ny tribunal administratif no mamoaka ny voka-pifidianana be ny tanàna ny zavatra misy ihany koa voalazany lalàna dia hoe manana 10 andro aorian'ny Latsabato iny ny SRMV zany rokatina zany raha larobia 11 dia lakamisy zoma sabotsy lahady amin'ity andro ity zany tokony ho tapitra ny andro 10 eny amin'ny SRMV amoahana n'le ataontsika hoe vokatra tendance moa zany ny tena marina misy an'ireny efa misy tsy pitipitika ihany nivoaka ny any amin'ny faritra sasany sy amin'ireo commune manodidina an'Antananarivo renivohitra anisan'izany ny etsy Alasora ny Ambomangakely ny eny Itosy ny eny Atsimondrano sy ny sisa efa mba misy vitsivitsy ihany miparitaka lalàna ihany koa dia milaza fa tsy azon'ny ataontsika QG na kandida ny mamoaka vokatra eny anivon'ny mamoaka an'izany zay le izy fa tsy ferana kosa nefa ny olon-tsotra mety hamoaka ny zavatra hita ny teny anivon'ny bureau fantanjaham-bato zany tsy maintsy mba resahana zany satria tsika dia miezaka ao anatin'le hoe inona ny voalazany lalàna dia zay nitovy amin'ny eny amin'ny faritra sasany manoloana ny zavatra misy zay fotsiny no resahantsika naovana an'le tardesika ny eto Antananarivo renivohitra moa zany dia efa any amin'le hoe fanomanana krismasy zany le izy rasamy hoe ity le girlandy ity le jiro mipipika dia ohatra falifaly hatramin'ny jirama koa mahita an'le hoe ity le jiro mipipika sy tsy fantatra tsony le jiro iny no mipika sady dia le stage ny tonga ao anatin'le izy anatin'le zavatra mitsanga zany fa dia efa morona tsikelikely makany amin'izay le ataontsika hoe ny fiomanana fety zay raha ny eto Antananarivo satria raha jerena amin'ny circulation zao dia efa zany rehefa fa décembre indrindra fa amin'ny 10 andro milohan'ny farany amin'ny volana décembre dia efa eo ny fitohanana amin'ireo lalana mandalo amina gare routière dia embouteillage lalana mizotra makany amina hoe tsena dia embouteillage
dia miakatra kely zany ny fandaniana ny solika dia miakatra kely ny atsembotsemboana ny tierinandro ty raha nitombana amin'ny toetrandro aloha zany dia mbola tsisy rotsakorana eto Antananarivo renivohitra eto hatramin'ny faran'ny taona mihitsy io raha ohatra ka nitombantombana mbola hiakatra ny hafanana dia zany rehetrarehetra zany no mitranga any amin'ny fiandohan'ny taona any amin'ny 1er janvier any mety hisy orana raha ohatra ka tsisy ny fiovana efa dia ny andro zany lizy moa atao hoe tsara ny andro ohatra ny hafahafa koa lizy io an'ny tatsaha hoe tsara ny andro nefa orana nefa ny orana dia daviny any amin'ny tatsaha zany dia hoe ratsy ny andro dia manahirana amin'ny mpianjaika koa lizy zany ety amin'ny ville satria le ety amin'ny ville petsapetsa be zany dia simba le kararom-petaka le akanjo fotsy lasa misy miana miavatra be anao an'le akanjo fotsy hoe fa ngamba misy hetsika fotsy izy zany dia satria lizy hoe mba ino mangatsitsika ino mba mangatsitsika zany efa afaka miditra amin'ny fizaram-baovao ianao raha ohatra ny hoe te hiditra ihany koa fa ndranay sao dia ianao indray ny amin'ny meditsiny anay to ianao reo zany dia miresaka foana dia tsy mba misy iresahana fa araka an'ireny laharana mahazatra ireny dia mandray ny antsontsika eto tsy adino ihany koa fa dia ny ambote azy ihany koa na manabrito faraparany taona zao omaly fakomaly tsisy hoe lahady sabotsy fa dia tena maly aloha tena nosy sadeno kopatanana fa tena ambote azy be fitohanan'ny fiara moa zany fimbo ivoy miaraba toko manao oana salame eto tena ety avafy ity zao laharana fahatelo katrika fanjakana mbola hoarina an'ity mba falendepatany ka fa tena mbola asiny adepitra vaovonona daholo ny vaton'le laharana voalohany le mandresy voalohany amin'ny zena zahoan'ny fandresena reny dia atotsakotra zany le laharana fahatelo le katrika fanjakana nefa laharana fahatelo misy anazy tafiditra maro afao mandeha izy afo raha pitaka man eo nanao hoe mafy le fanjakany le fitambasy reto le ray aman-dreny eto amin'ny tanàna reto mbola atao misy dia tena tompona raisikomakofa tena sira fa zava-misy eto zany tena kary ny findreto amin'ny tanàny ety le fasakanao lalina ihany de zany no lalina fa ny latavato natao min'olona zany tenoateanomanjakany fa zay zanao hoe tinaina zany zany tanàna fa aloha tonga deten'le fanjakana tian'olona azy zay fa manjary napalahelo le olona hoe mandoro roapolo tapizy le atao anaovana kadidamana tena mba ho lany fa rehefa tena lany dia anaovana fanjakana ny fomba rehetra zany tialany ka io tsy azo entina mitaty hoe mampalahelo na tsy mampalahelo fa miakina am'le le fomba fisainana ihany io dia mirahasola ka fa tsika tso zay olazaina ndao ary zao kosa aloha raha ohatra ny amin'ny lafiny anankiray rehefa misy fifaninanana mandeha itsikary tamin'ny nanao baolina tam'le nanao an'le fifaninanako anatin'ny kanina teo le fifanitsanana isam-bondrona dia mba mitondra andrara tsika tena zay koa sara nga tena mba hitondra andrara eo anivony anina fa tena mba tsy mety kosa dia nitorigny itsika fanao kosa santsika zany hoe resy tao anatin'le izy dia nitory santsika tena mba tsy mety kosa iny fa tena nisy ore arbitre tokony ohatran'izao dia avao nandeha tany nydingana samy hafa dia ozy ny tany mpahay an'ny lalàna ny fitsaranan'le izy hoe tena ao anatin'ny ara-dalàna tsisy fahadisoana mihitsy ihany nataon'ny arbitre tao anatin'ireny raharaha reny izay kosa aloha zany dia misy foana nge le hoe mba mitadiny rariny kosa izy aloha fa tsisy midika hoe tsy maintsy fa mba hity mba atao koa nge le mba hoe mandefa feo izy na tsy voatery avy any amin'ny QG anjaro koa mivoaka amin'ny feo fa mety mipanary roatra ty maty aty andao aloha raisiny aloha miarabe za zao mahita eny amin'ny réseaux sociaux amin'ny Facebook sy ny any amin'ny hafa reny efa mety fantatro mihitsy fa tsy avy ao anatin'le QG an'le candidat eritreretiny fa makantoeran'le ao izy manao an'le publication mba tsy haiko mety andrangitana na hoe tarikanao amin'ny fantika an-dalàna rehefa avy eo dia aveo dia zay le izy dia sasatra manao hoe fake fotsiny ny andaniny ao anatin'le izy da aloha raisina ny antsonge miarabe miarabe ampitindinina kely le
lasa montsoka avy any aminao ny tapaka fa afaka mamerina miantso mbola ianao mamerina rehefa anao avy eo. de Mandeha ihany koa ny orange ato amin'ilany ato azontsika atsoina ihany koa amin'ny fampitam-baovao isan-karazany eny 32 amintsika. 11 102 80 ny orange andao aloha raisina ty antso manaraka Miarahaba tokoa. Miarahaba Zala. salama Tatan'ity marainy vaovao ty indray. Miakatra. Any nandray fanontaniana petrako dia ohatran'ny mampirorosaim-bahoaka be satria amin'ny radio sy télé tsy miankina anankiray amin'ny fitondrana teo aloha manambara fa numéro 4 lany. Any radio sy télé amin'ny fitondrana manambara fa numéro 7 lany. Ka raha mba azonareo atao re mamoaka raha mety raha azonareo atao mba ampafantaro amin'ny mpiaino hoe iny numéro zao no mitarika na numéro zao no mitarika fa tena manasavaka saim-bahoaka le izy dia faharoa manarakaraka izany. Fa maninona moa izany ilay voka-pifidianana no 24 no avoaka dia tsy afaka miteny izany tsika satria ny antony dia izao krismasy 25 herinandro orina an'iny farany tamin'ny fotoam-baovao miatrika mba fety kely ilay vahoaka malagasy tsy afaka mikofoka dia ahoana mba position ilay fanjakana amin'izay misy politika avalenta mihitsy eto tanàna eto ry zalafa dia tsy haiko mihitsy hoe ahoana fa ny tantarata tsy hitako hoe inona problema inona moa izany tokony hisakanan'ilay mpitandro ny filaminana an'ilay manao hetsika zao ny takiny dia maninona izy ny sakanana zay ny tena tiazoko eto Madagasikara eto ry zalafa dia raha mba azo atao dia mba voay iny ampahany hoe Nyana no mitarika sa Tananarivo numéro zao na numéro zao fa tena mampisavoritaka saim-bahoaka le izy ny ana ety périphérique ety Alasora moa zany dia fa fantatra hoe Nyana nefa tonga amin'ny toerana io fa ny Antananarivo renivohitra mba mahaliana amin'ny be sy ny maro mity afantatra le izy ka raha azonareo atao dia mba mio kely ny sopapa hoe zao no mitarika atao nanina zao no mitarika toetra indrindra tompoko. Ndawary izay mihitsy nefa nresantsika tary aloha zany satria araka nambarina hoe samy milaza zao ny andany sy ny akila amin'ny famitarika dia tsy ho isika mihitsy aloha zany dia vao hoe hanampy menaka ny zavatra efa mitranga fa araka nambara teo hoe raha ny tokony ho izy zany izay mihitsy mivoalaza 10 andro aorian'iny latsabato iny ny SRMV dia tokony mamarana ny asany tao anatin'ny fanambarana ny vato azon'ny candidat isan'isany teny anivon'ny circonscription électorale zao isaky ny commune dia tsy tokony dia aloha efa niandry dia aloha dia miandry izay avoakan'ny SRMV eo zany zany hoe ny sini moa zany rantsany sini ihany izy ny tena marina dia ho hitantsika eo satria raha itsika indray mbola lazo satria tsika manana candidat koa tato dia raha iteny indray koa tsika zany hoe ny deux koa notarika so fa ny deux aloha zany efa ny deux efa niteny fa dia troisième position na hoe troisième voie na hoe force fahatelo ny deux zany amin'ny alalan'ny titanilazana dia zay aloha ny afaka satria efa nambarany official zany ary efa nisaotra ny mpifidy sy natoky ny vina zay narosiny ny deux tao anatin'iny fifidianana teto Antananarivo renivohitra iny zay aloha no azo ny tenenina satria araka nambara teo ny QG tsirairay dia voararany lalàna tsy hamoaka mihitsy fironam-bokatra zay mihitsy ny voalazany lalàna ary mihitsy inge mahatonga ny any ananany hoe iza marina ny mamoaka an'ireny statistika ireny fa zay mihitsy ny voalazany lalàna fa ny QG na candidat tsirairay dia tsy mahazo voararany lalàna tsy hamoaka fironam-bokatra ao anatin'le izy raisina ny antso manaraka ary miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Allô. Salama tompoko. Miarahaba Zala, miarahaba mpiaina. Tsika koa zamany tatiny. Ny antony tenenako an'izany. Efa mahalala dimy melotsika ny zavatra hitrangy mba tsy ho amen'ny fanjakana ho atsika zany fanohatra zany commune Antananarivo. Ny antony efa fantatsika ny valiny zany tetariko zany ary io zavatra mitrangy manao iny tsika manao iny tsika raha atao hoe lanteo indray ara zany ny eo ampaloza atao mivoaka indray hoe PDS indray mitondra Antananarivo fa tsy rano zany ny tikenena zany zao ny eritreritra ara-politika ty tsy mijanona io asakasakitsika fotsiny dia miaina asetolo fa io dia maly tsy mivay ihany zay zavatra nisy hatramin'izay mba fifidianana teto tsisy satria ny côté fanoenana nazo rariny zany fa dia eo tsika ny amin'iny miverina indray amin'ny baolina kitra bita fa tsara fanajajina be fa za koa zany dia mieritreritra hoe nareo koa zany tena mieritreritra ny nofonofo hoe maninofo ve nareo ty tamin'ny andro ny Kribema ihany nisy an'andray matosiny tsikera zay mitondra ny Kribema no azo lazaina fa mety amin'ny fitantanana baolina kitra fa ny atio arianan'izay
dia finanana vola fédération fotsiny natao amin'io na nokoloky ndato amin'Aribo ary ianao tsy misy voarany izany izy kely aho fa hoe misy vola ao amin'ny fédération moa inona ny hinanana azy a dia manaraka an'izay a indritana ty ny baolina kitra io tena ianao hoe tsisy pépinière-ny baolina kitra tsisy atsika mitany hoe nanana akademia antsika nanana tsisy fa maty nge reny satria mila vola manao an'ireny fangaro vitavita fotsiny amin'izao dia ireo fotsiny hoe miahy misy izao zany mety misy hoe famatsiam-bola mba hanatsarana io infrastructure ngezabe eo am-pefitony io fa na miditra ao aranke ohatran'ny hoe miditra any Anjorgia be ianao miditra ao izany zany endriky tantana anaty fantatro hoe inona ny tan'ilay fanjakana fa tokony ho ataony ino eto ny fitantanana firenena ity fa zavatra tsy mandeha amin'izay loha ny daholo raha mitenonareo hoe sport de haut niveau efa oviana moa zany tokony hoe apetraka izay namokarana an'ireo tanora atsika manaty fianarana eny akaty ny mandrasaka sport. Ie, mbola mety afaka miverina ianao amin'izay lafiny fanatanjahantena zay fa ty izay tokoa ngely izy ny eny Carion aloha le misy famatsiam-bola le hoe misy fanantsarana atao amin'izao fotoan'izao eny Carion efa netsy amin'ny ANSP filoha mbola resaka hafa mihitsy ny amin'io satria araka nambaranao teo tokoa raha mijery an'ilay atao hoe kianja be zay anaovan'ny tanora mpianatra fanazarantena ray amin'izao fotoana jofo mihitsy rehefa ho avy eo ny orana tonga dia amotaka be na ny aksema koa ary moa manahirana be satria vao miditra amin'ny vavahady ianao dia efa misy an'le anfily nandroana an'le ainao manjery tsy miankana atao iny koa moa zany mitsenanao voalohany eo dia ohatrany efa homanina ny sainao hoe makany za zao mino fa raha ohatra ka tsisy io désila natao teto tamin'le farany teo na io dobo filomanosana io ary mety sanatry mbava tena lomotra ve lizardani ve ny tao sanatria da aloha raisiny anao miaraba tokoa miaraba nareo amin'ny topo radio salama dia miaraba amin'ny piana io fa nenay zany eo amin'le kristianina aloha no atsiko resaka kely eo amin'le lisitry mifidy zany satria aminay tateo commune Ambohimanjaka teo amivokotany an-dranomasina dia misy mpifidy teo amin'ny efapolo mahery teo zany tsy afaka misy olona tsy afaka mifidy teo zavatra io nefa le olona mifidy tamin'ny andron'ny député dia nahoana no tsy afaka mifidy da aloha dia tsy liko tsara tsy manome ny président Bokotany efa izao le président Bokotany efa nikety trano mihitsy tamin'ny teo district-pifidianana nefa nagaga fa tsy vita tany CNIL olana ray iny faharoa manarakaraka zany aty amin'ny commune Ambohimanjaka zao aty Ambody Atsimo dia vaky fasana mbolina misy matetika mihitsy isakariva zany ary atao hoe mampalahelo mihitsy satria mikorotana ambony ambany mihitsy le razanao fasana dia kely sisatsy sina mijanonao dia zay zany nitsanga aty ary matetika mihitsy na rehefa mataona dia ny olana fahatelo zany eo amin'le orana tsy milatsaka inona no antony raha fiderinay amin'ny mahakambanivoatanay dia mahafantatra zay hoe rehefa tsy misy ny ranon'andro ny marainy dia milatsaka ny orana ny kanefa dia tsy misy zavatra zay fa mampalahelo zany ny datsara mety azo resahana ve zay na mba sy resaka mety ny rangaty eo hoe inona fa tena mijaly ny datsa ary ny datsa ny tena ny firenena anankiray tiketo dia etrereta amin'izany any amin'ny taona 5 any zany mety orana no isantarana ny taona voavoany zany fa mety isy orana dia alay fisaratsaina hoe raha fa miteny hoe tsara ny andro dia nitatsalo tena mikivy misy eo anatin'ny lizy satria misy inona ny antony zany dia tsika ihany aloha ny olombelona ihany ny antony io amin'le hoe tsy indry ataon'ny olombelona amin'ny tontolo iainana tsara ny andro fampanasalamba amin'ny oraka fandropahana ny ala ny eo koa ny amin'ny firenena vaventy raha ohatran'ny tony Donald Trump tony zao tsy miasa saina amin'izany resaka hoe kopikopinao zany amin'ireny hoe COP 21 iny hoe fanenana ny entona amin'ireo indostria samy hafa makany amin'ny manimba ny sosina ozone ka mampatonga ny taratry ny hafanana makaty izay izy efa mandoa vola be hoaninao dia zay mbola dafa ferana roatsy andefa ny anina sy ny anina ry amin'ny avakavaka riva dia tsy mety zany izy loha dia tsy aizy eo fandehany eo maritry ny toam-piasana hitondrany amin'ny États-Unis mikasika ny resaka tontolo iainana io zany daholiny izy itsika koa dia isan'ny mba mahazo vola iny ao anatin'ireny ataontsika hoe amin'ny resaka hoe mamboly hazo
misy hetsika moa zao ataony andekaleka ny tarihan'ny fanjakana amin'ilay fanombohana ofisialin'ny tao pamblika azy fa ndraindraiky ilay izy lasa ohatra ny fihetsiketsiana betsaka zay raha vola lany ao anatin'ilay izy mihoatra amin'ilay vokatra azo ao anatin'izany dia ohatra mifanipaka be ohatra ninona moa ilay oampiteny ndekaleka moa le resana fa tsy ampy nitosika ny rano dia izany no mahatonga an'ilay jiro tsy ampy ny akarisiny aty ary te miverina ao anaty fatapahan-jiro indray tsika am'izao aloha zany omaly moa zay dia tena tratra Andao miaraba toko miaraba Miaraba ny Top Radio. manahoana Salama tsara. Iverina ao amin'ilay fifidianana aloha. mbola antatsabato Teo ilay amin'ilay fifidianana eny ary dia hita mihitsy ilay mpifidy hoe mapy le tary amin'ny côté mpitondra zany. Matotra ry zareo ary tena mijoro mihitsy izy. Tetỳ amin'ny côté-n'ny mpanako e, ohatra ny diso kely ahako. Mijoro mihitsy izy miaro ny safidiny. Tena nanao nentsy zavatra izy hoe tena safidiny na rovany. Dia raha mahita ianao ohatra ny hoe lasa lalàna ry zareo. Dia ay mihitsy miteny hoe tsy aty ianao fidy fifidianana ben'ny tanàna ange ity fa tsy filoham-pirenena e. Dia tena hoe tao anatiny mihitsy ilay hoe fitiavan-tanindrazana. Fa raha mijery indray ianao ary an'ilay côté amin'ny mpitondra dia na ny aloha amin'ny fifidianana ary efa misavy itan-keran'ny tanàna. Ety aminay zao akaikin'ny boribory tamin'ny faharoa manko izay dia hitanao mihitsy miazakazaka ay tonga ve le vola avy any amin'ny gouvernoura ve tsy le avy any amin'ny gouvernoura fa le avy any amin'ny fidy na tena hono nareo tsy nankiny ambopo tamin'ny fanangonan'olona teny ambopo niaraka tamin'ny aralala dia ohatra n'izany roviana le vary mivoaka dia ianao zany mieritreritra hoe izay zany le zarazara ao an-jakana dia le fitondrana raha ahoaritsika amin'ny baolina kitra dia tsy manaiky izy raha tsy mandresy tsy mirarahany izay lalàna io izy raha raika amby foana izy ambony terrain ny anazy ataony 2 ny mpanao baolina dia takany aloha zany ny mpitsara afovoany asiny koa ny juge de tous dia mandresy foana izy tsy miasa sainy zany izy ninonninona fa ny zavatra mamperitreritra fotsiny dia hoe mbola afaka mono ianao rehefa avao fa mbola manana fotoantsika zany rehetrarehetra afa le izy koa raha fahajerena amin'ilay hoe tapavitriana ny mpifidy dia mbola mametraka fanontaniana ary tokony ho ady hevitra eny tanàna mihitsy ny amin'ny hoe itsika ohatra ny titiny an'izany ianao milafa indray ry dania hoe itsika dia tia miresaka tia menimenina fa malaina andray andraikitra le fandraisana andraikitra resaka hoe tena rehefa mijery tena ny fahasarotana ataon'ny fahazoana rano ny resaka jiro ny resaka vidim-piainana resaka fandripalemana dia tena hoe raha zay zany hoe niteraka hoe fandraisana andraikitra tany amin'ny anovan'izany mantsy zany ny tokony ho izy dia tany amin'ny hoe nyroatra nandatsabato tsy izao le situation fa hoe tena tsy au contraire an'izay zany tonga dia tsy efa io rangady aloha andeha mafimafy io zany li satria efa nanika ny efatra arivo zao ny kilao any vary mbola tsisy tao anatin'ny 20 taona zany tena mbola efa nanonkanana fitondrana ny joro tany amin'ny 12 taona lasa io resaka hoe vary niakatra 500 ny menaka firinja ohatrinona ny litatra sy ny sisa efa niongana mihitsy ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany fa amin'izao efa nanika ny 4,000 tsisy miresaka raha mody faniny daholo hoe ary efa manomboka hoe arakaraka ny akaran'le vidin'ny vary no efa omena zany hoe zao ndray ny recette vaovao ray kilo an'olona 5 ray andro zay zany zao efa zany zao ny recette efa alefa ao anatin'ny aparatoko ny gaz hoe zay ndray zany zao ny fandehana mety zay zao ny fomba fisakafoanana any amin'ny faritra Ambato-be sy manodidina iny efa tsy ambany foatra tsy ono zany efa zavatra hafa misy indray zany ndao aloha raisana ny antso raha bato le fotoana tety zapato raha momba ny fifidianana ny dosana io angely gomerina fifidianana nefa mikorotana tsy misy zavatra amin'anina mandeha amin'io e dia korotanina ohatr'izany daholo ny rehetrarehetra dia ao anatina korotana ianao manao an'ilay safidy fa izao rehefa vita ny fanakorotanana an'ilay fifidianana dia mandeha ilay fifidianana dia tenenina indray hoe miandry fitoniana vahoaka fa aoka ilamina
mila fitoniana vahoaka izany satria maninona lefa nakorontanana tamin'le fifidianana taria aloha azahoana manao an'ilay somaky andreseny le kandida fanjakana dia rehefa lany le kandida fanjakana dia rehefa mizandray takina hoe ny vahoaka tsy mila nikorontana zany fa fitoniana ilay tanareo amin'izany moa zany ny politika hoe hitondrana an'ilay fifidianana sy ilay vahoaka ao anatin'io eritreretiny hoe tsy zarana zavatra eraky ny tanàna rehefa rehefa fifidianana dia mandeha daholo milahatra ritra milahatra misy fo mahazo tsy fantatra hoe misy mahazo indronikeo fa misy koa tsy mahazo dia ohatr'izany zany le izy ka isika ao anatin'le hoe filaminan'ny fifidianana tsy milamina izany efa hatrany foana efa nikorotanina nisy fifidianana rehetra ny ahafahan'ny olona mahazo ordonnance ao ifidy ny ahafahan'ny olona tsy fantapiaviana tsy fantatranarana aiza no mifidy aiza no tsy mifidy izany efa fa nikorotanana fifidianana daholo ny fijoroan'ny isam-batan'olona fa izao fotsiny izy hoe zay ny fidy rehetra dia isaorana daholo satria maneho ny hery amin'ny anala soa ifidy dia ohatr'izay koa zany zava-misao ie mbola ezaka be ary tokony ametraka fanontaniana daholo ny rehetra manoloana an'ilay zavatra nitranga farany teo iny zany dia ny fifidianana manakaiky vahoaka iny na ny atoko politika na ny firaisamon'ny pirenena ny amin'ny fanjakana isa tokony mahakasika ny hoe ahoana marina ny amin'ny lalalam-pifidianana io ty artikle 42 ty zany isan'ny manahirana raha mbola io zany no tanterahana sy alefa foana isaka mandeha efa mikatana ny lalàna dia efa milaza fa 12 Mey any aorianany 12 Mey dia tsisy lisy mpifidy mbola afaka kitikitihana tsony nefa zany mbola hoe ny artikle 42 dia lasa nahe raha lakle zany dia lakle passe-partout io dia mbola misy afaka milaiso ao anatin'le izy mandeha mamova aravarana amin'ny fotoana tsy lera da aloha raisina ny antso manaraka miaraba tompoko ay manao ahoana nareo any io zany ry vahoaka na inona ataontsika eo na inona ataontsika eo na ny antsika nohatra raha lany a sekeny rajoel sy miporongo mihitsy zany hoe tia masinity TGV zany ty ekeny io na ny antsika raha lany fa tabeka mandinika sota tompo ie daholo zany anaraka dokam-barotra vetsivetsindray dia manotsika rehefa avy eo dia vatavaverina soma tsara indray ianao anatin'ny tapany faharoa ny ie ty le 30 minitra farany zany ty ny izao fotsiny zavatra efa nresantsika teto nisy fotoana ary mbola resantsika ihany amin'le hoe amin'ny politika tsy misy zavatra tongatonga ho azy inona le mahatonga antsika miteny an'izany misy fotoana dia ohatra natao hoe imehezana le izy nefa tena mampieritreritra fatratra le izy ohatra le hoe misy resaka coton de Tuléar dia ny afatarana azy hatramin'izay dia hoe biby ao anatin'ny tony hoe animal de compagnie zany ny coton de Tuléar chien de salon zany izy ry alika kely mahafatifaty le hoentina trotrotrona lalaovin'ny olona ho an'izay mahazaka an'le izy moa zany fa misy tsy mahazaka an'le hoe noho ny fahasalamana amin'ny resaka volombiby na legiona saka dia misy voy an'le izy hoe coton de Tuléar zany zavatra ambolena hoe asy coton asy dia teo zany dia efa mifanjeva aloha zany hoe tena tsy mitovy ny fomba faharipahan-takarana sy ny faharipahalalana ny atao hoe coton de Tuléar faharoa dia nandeha indray zany nisy hoe vary ambolena dia hoe rotona dia tramotonga saina dia hoe fa ahoana mihitsy izy ty inona mahatonga an'izany hoe tena fananiana resahana ve zany sa tsy fahalalana an'le izy ve zany hoe vary hiakatra ao anatin'ny rotona satria fahafantarana ho an'ny mpamboly vary ohatra ny dadabarabera zao raha fa mamboly vary any ambahavotra no commune Ambohimanjaka dia mahita tsara fa amin'ny volana ihany ny saina rehefa mamboly vary mety hoe 4-5 raha lavandrina arakaraka ny karazam-bary dia nandeha indray misy marque calcul kajy taremarque dia hoe 16+3 dia mame 18 dia kaky ianao fa ahoana ary mahatonga an'izany resaka hoe tena zany mihitsy ve no endrim-pampianarana ankehitriny dia mitovy an'le farany teo zao le hoe ampy 10 antrano ao anatin'ny ray andro ny vary ray kilao dia hoe fa mba firy kapoaka marina ary ny vary ray kilao resahany rehetra efa niova ve ny famarana efa niova ve ny norme amin'ny resaka hoe fatra amin'ny satria misy ny hoe BNM ana bureau national de norme eto Madagasikara bureau de norme de eto Madagasikara zany dia
dia ohatrany fa niova ve le famarana no lasa hoe ny raikilao rampiolona dimy raitra Madagasikara zay mihinambary sy ny sisy mahatonga antsika amin'ny teny azao dia hita izy io zany dany ao anatin'ireny le tsika hoe foronam-bokatra mivoaka avy any anivon'ny serenvena ny Ratsabangaikany sionisy zao zany izy raha ny tena izy tsy hoe raha ny tena izy fa zay ny tena izy ny vato azon'ny kandida ny fitambarany vato azon'ny kandida dia mitokony hitovy ary tsy maintsy mitovy amin'ny isan'ny vato manan-kery zany hoe suffrage exprimé no mitsinjara ao anatin'ny vato azon'ny kandida tsirairay avy fa ireo foronam-bokatra hitanao miparitaka eny amin'ny tambazotra sosialy ngery danika hafa mihitsy hoe ny suffrage exprimé hafa ny chiffre mivoaka eo rehefa totalinao ny vato azon'ny kandida tsirairay tsy le pourcentage fa le nombre de voix fa tena misy elanelany amanjato ny maro ny sasany amapolo ny maro eo ny elanelany hoe suffrage exprimé sy ny total de voix azon'ny candidat dia eo zanao zany manontany tena hoe tena mbola kajo mirindra ve tena mbola rindram-baiko ve ohatrany hoe lasa le teknôlôjia mahazo loza ao anatin'le izy dia nanao fanamarihana zany zao ny Oatsirabe dia maître zany hoe mpailalana avocat no candidat ny firaisankina ao Atsirabe izy moa zany dia vokatry ny fifanarahana teo amin'ny zay zany tsy verenana iny tsy verenana hoe avaiza le namolavolana le lasa candidat ao Atsirabe avy amin'ny mpanohitra zany vehivavy maître dia nanao fanamarina izy hoe mba ahoana no satria 20% ny elanelan'le vato eo amin'ny suffrage exprimé sy ny total de voix ny candidat dia mametraka fandany avaiza zany 20% io dia tsisy manazavana izy moa zany fa dia samy meno eo dia ny eto Antananarivo renivohitra koa tao anatin'le forona tao anatin'le 978 bureau de vote sur 1139 dia rehefa totalinao koa le nombre de voix lazaina fa n'izy dia misy elanelana koa ny total de voix azon'ny candidat miaraka amin'ny suffrage exprimé dia zay zany le ohatrany hafahafa hoe hafahafa to inona filazana zany nda raisy ny tiantsotily dia ho hitantsika eo manaraka miaraba tompoko salama daholo salama resaka mihitsy namana to zany ahoana resaka mihitsy ianao ka tsisy miantsoko lavalava mihitsy zavatra coton de tudia zany efa fantatry ny olona momba an'izany vombosta fakana taranaka efa fantatry ny olona daholo le filma rehetrarehetra momba an'izany fa ny fenovo zany dia hoe izy io ny zalahy ohatra mivoaka amin'ny district ny résultat io fa mandeha parsily izy eto Antananarivo renivohitra ny resahako zay misy kody zany izy io dia miaingana dia tsy maintsy mandeha patatitra any amin'ny présidence dia ny présidence nisy fotoana zao ny firaisana faharoa ohatra nidina be le urmara zany dia teny président hoe ahoana io nidina be teromina atao ny chef district dikan'izany timpika izany dia zao io zany résultat efa vito zay ary olona tena manano maizy azy ny resaka tamin'ny mpiomaly io zavatra efa vito io irmaro no valevao fa io dia resaka fifidianana io zany dia ohatrany hoe napetaka fotsiny hoe formalité tsy maintsy atao iny fa ny résultat iny efa mazava dia avoaka ny amin'ny 24 décembre io dia misy 13 kely zany tsika dia fatrany 31 décembre dia efa ampiasaina amin'ny mpitandro filaminana apetrany manakana ny olona tianao le manifestation populaire dia mety ho ataon'ny mpanohitra fa dia hoe tsika zany nefa diso pazy hatrany amin'ny lohany hoe avy ianao adiny tokotany tany amin'ny élection présidentielle raha ohatra ka tsy misy nilatsaka tamin'ireny dia hafa ny fitodin'ny baolina amin'izao zay fa tamin'ireny moa zany misy ihany nilatsaka tamin'ireny fotoan'ireny dia lasa tsy netitsonla izy dia zao zany ny fiafarany satria eo belatana ny fitarana belatana miaramila rehetrarehetra to tsy afa-mihetsika tsonytsika zany fa dia manaiky tsika amin'ny zava-miseho ohatra to ndao ary dia ahoana tokoa zany zao mahatonga zany hoe tena tsy maintsy tasomina mafy zany le fahefana sa ahoana mahatonga zany misy enjeu ve ao anatin'le izy mitsinjo lavitra ve mahatonga zany raha ohatra ka zay le petra-kevitra sy totsika hoe zavatra zarain'le mpiantso farany teo zay misy antso vonona momba tikeo raha misy antso dia raisina anao miaraba aloha verina kely ndrehatra ai mialatsiny nampatsiamo ianao teo fa misy zavatra teninao tamin'le resaka momba ny tenin'ny filoham-pirenena iny fa mbola nisy ny tenin'ny ministre mivarotra hoe mpanamboarana kapoaka ataoko fony teny iny ny resaka fifidianana moa efa nalazaiko teo any zay navitrika tety alasoraka navitrika be mihitsy zay
niakatra mihitsy ny tapavitrehana fa hiditra amin'ilay baolina kitra fotsiny aho hoe raha niala ny coach ny Baria tokony niala koa io FMF io be dia be ny zavatra lesiko amin'ny fitantanany tsy mandehandeha ho azy hoe tsy homologué zany kianany Baria zany za zany mikasika ny FMF dia raha hevitra mifanevimahako amin'ilay izy hoe tsy tokony hovana zany ny fifidianana n'io FMF io tokony misy solotena mpilalao solotenan'ny mpanazatra ohatran'izany fa tsy atao ohatrany hoe le endriky le FMF zany a endriky le fitondrana ihany le izy dia mahavariana mihitsy le izy hoe ahoana ary mahatonga ny baolina kitra miembotra be da zany lasa saina tsika hoe ametsiny andray ve nareo dia hanapaka anao hoe tamin'ny 2023-2024 ny champion de Matangy AS Fanalamanga dia ahoana ny lasa LGK lasa manao grand contrat en Afrique tena ohatra mahavariana be hoe tsy natao ve tsy natao za zany variana hoe aizy le izy moa za koa zany tehiteny koa hoe oka mba olona mahay baolina kitra mitondra ny FMF tsy hoe olona mpanao raliny sasany tsy mahalala an'izay momba ny baolina koa mazary simba ngely izy ny fanatanjahantena ngely ny représenté anao any amin'ny national any ohatra zao io fireneny io e dia aiza vena angako amin'ny Baria dia hafa ny ekipa androany entin'le coach dia hafa indray amin'ny manaraka dia ohatr'izany ve dia manaiky ny FMF dia manaiky tsika i anona ihany koa isy vavim-polaina nanao fanambarana ihany koa tsy aoka tsy dintsika ho maly sy afaka maly a laza fa tsy mety raha Jules no mitondra ny Baria ho izy fa ndao mpanazatra Monsieur Jules moa ny filazana ao anatin'ny kitra zany hoe fa alao olona hafa mihitsy satria dia R1 sy R2 ny diplôma ao amin'ny ananany zany dia alao mihitsy olona hafa io moa zany hoe samy manangelomatsy adjoint coach roa izy tao anatin'ilay zavatra reny ka hoe rehefa nametra-pialana ny titulaire dia tokony miara-mirotana ny daholo ny staff fa tsy hoe itsy indray mbola manao actazonao ndao aloha raisy indray fa mbola mety tapaka izy tapaka izy fa mbola misy an'le nga vitan'izany fa mbola tadidina tsy hoe fantatro daholo nareo reo fantatro daholo nareo zany daholo nge mampiroro ny tompony anaikitra koa zany hoe raha vao tsy atao amin'le mahafalifaly any milaza iny zany dia mety hafa mipetra daholo raisy na niantso manaraka izy nareo eto fandaranareo kity gasy hoe nareo ny tompony kazidana pirage nareo ny tompony kazida dia solombahoaka tasy zao zay le vidy nareo eto zany ty anapiasina ohatrany tracteur zany rehefa tsy mampalazeny fa rehefa vidy nareo any ana ty aminanatokona hoe zany nareo mafeny fa tsy milataka amin'ny ekitinareo ka toko itao nabera da za fa rehefa tomamaly ota dia atao paty avao mandary viano erana de zavatsy zay atao mandary fanteraka leneno anareo sotranao mbola mieno fa tsy reraka ianao zany fa manjary mivoaka miditra eo ny zavatra resahanao nisy firesahana atao anatin'izany nisy fifampiresahana izany nge tsy azo laviny tsy azo lavina mihitsy zany zavatra zany na ahoana hoe mandreraka ianao na tsy reraka tonga avy aty ho ahy ianao dia etotsika dia atao vahiny vantana eto ianao dia mandray antso ianao fa ianao tsy mahazo mareradreraka zany fa ny tena zava-dehibe aloha dia ianao mihaino anay foana satria fantatrao fa zay dia milaza vaovao sy manampy ianao koa amin'ny zavatra tokony hatrehany ao anatin'le izy fa zay ary le zavatra misy ary zay nge manahirana kely atsika koa ndrandray le tsy mahazaka iresahana hoe inona ny marina ao anatin'le zavatra zay fotsiny le tianao ambara ao anatin'ny liste any Betava commune fito amby folo firaisakina nahazo efatra dia ifampizaran'ny Irmara sy ny indépendance ny mouvement Gascar ny ambiny tamin'ny fifidianana communalité ao anatin'ny fironana vokatra dia tsy maintsy mba mena koa zany rehetrarehetra zany tetsy Ambomanga kely raha ohatra ka hoe IRD Irmara no be ny tanàna tamin'ny farany teo dia voafidy solomavambahoaka moa zany izy dia indépendance zany zao ny lany eo tarika moa zany tarika
ao Ambomanga kely ny ao Alasora dia ndimy no mitarika ao anatin'le izy dia naiza koa no tena ho resahana ao anatin'le fandehany ny candidat tokana ihany koa dia mitarika avokoa zany mitarika mihitsy candidat tokana homeritra tosika dia mitarika le candidat tokana mety mba tenenina zany reny aloha zany nefa mazava ny lalana miaraba toko allo manao any ya vofanamary manao zala mafanapariana kely le trente ay zany mandika fa ela be mihitsy mandeha tsara io ko mandeha ka ndao any mandeha ya ok le izy zao tena hitako hoe mahavoa le zavatra ny timba nanana isitra tamin'ny sifatra valo fifidianana na dia tsy azo atao ary tokony navoaka ny manana niza re fa tsy navoaka ny fa niandro ny proclamation izy se tsy nanao an'le izy ery zareo fa taty am'jeriny moment vao namoaka dia miteny fa hoe marisy ny candidat numéro 4 eo mihitsy le zavatra mampiahiahan'le olo io inona zao zany no ataony tima mbola veriko ty fanontaniako anao iny mitenitery amin'ny anniversaire hoe tsy anaiky eo zany le izy ny zavatra efa hita be hoe tena fanodikodonana na io conseiller eo tsy azonareo tima na deuxième place zany zay tiany atao no atao angalary ny volamena alainy ny abakabaka Madagasikara mieraminy vao mamoaka valo fifidianana tsisy ninona azotsika atao io fa zay tiany zareo atao no ataony zao izy io dia mbola anaiky amin'izay any le problème mody atao tre vao mody miteny ny prime ministre re mila fitonina fa akaiky ny fety angalarina kosa ve ny vatony dia asena tony izy tsy mety zany monsieur le prime ministre misy voangorofoto sy ny afo inona no mahatonga ny zavatra misavorovoro ohatrany hoe mba ajereo amin'le ty fa rehefa efampitsarana mihitsy ane mitsakitsahanareo re lalam-pandenana ne mitsakitsahanareo andro ray mbola ao alohan'ny fifidianana mbola mivory any amin'ny arena filoam-pirenena mpongary ena bropanakany zany hoe dia zavatra ataonao mbola zarainao taonao vote conjugué vary zarainao ery amin'ny colosium matsondrondena ao vary mpanjakana dia asenao vary hoan'ny madinika izy eny amin'ny propagande ny faradodika ny candidat iarylala ve nizaranao le vary dia asenao mangina le olona fandainao ohatr'izay kosa ve le hoe le fifidianana dia zany dia hoe fa miankina amin'ny tima hoe inona le zavatra ataon'ny tima amizao sao dia anao dilina koa dia eo dia menimena indray tsy misy le dilina any zao ny fanontaniana ataony vaoka anao inona ianareo zay foana manko re zao mandefitra dia io dia lasa ditao azy tsika aloha zao tsy manam-baovao mihitsy hoe anao inona tsy manana information fiable mihitsy tsika hatreto aloha raha tsy zany efa nizaraitsika teto zany le izy satria lasa ohatran'ny hoe resaka onono eny ananiny fa tsy manana information officielle fotsiny tsika par rapport an'le zavatra resahana na amin'ireo candidat hafa raha fa tsy neo amin'ny 4 rery fa nany amin'ny candidat hafa da aloha raisina ny antso raha efa misy vonona reo mbola tsy vonona izy miaraba toko ahoana allo manao ahoana somary alatsaka kely ny radio somary alatsaka kely fosiny radio le izy rangary izy telo miralady izao iry timira vao tsy metsika eo tsony io dia vitatreo momba an'io satria inona ny antony mandefitra miandry tsy maintsy maresy izy resy foana fa angalana le fanjakana efa hita ny toetrany hoe zay zany le toetrany tsisy lalàna efa izy efa manao potinderina fotsiny sasainy amin'izany dia ianao mila mandray manambaiky ianao nge atoko inona ko amin'ny inona ary zany le iza zao efa tena hatramin'izay zavatra ny teny mandraza fa tsy maintsy maresy tika izy dia resy indray dia andefitra indray dia inona dia tsy tantsony zany fa dia miraritra aloha karan'izay tanora amilay amin'izay ananina repotra zany fa lasa maty teo be tsy naresaka marina okeranga ndoary fa le izy koa zay hoe lomba tsy tena ny fo zany tena hitondra ny leraraha fa lao raha azo atao dia ny saina dia io saina io zany le fanolokolona mihitsy izay ary tsika io zany dia hoe andora angamba ho velomina mihitsy ny adevitra manoloana an'le izy dia mila rehefa miadevitra zany ma tsy mila mihaino tsara dia tony dia mila mieritreritra hoe fa inona tokoa moa ny zavatra nisy
fa raha vao raisitra le tematemaka amin'le zavatra zao no indrindra hoe mety misy fahadisoana ao anatin'le fanaisana andraraha fa mety vatarina hoe fa inona moa no tonga amina zavatra ohatran'izao sika ity dia ho ito eo no fivoarany a tsy hoe andaniny lera amin'ny adevitra fa ny hevitra tsy azotra amin'ny olombelona ndao aloha raisina eny antso manaraka miaraba tokoa miaraba tokoa salama e tiako tenenina fotsiny hoe izy historika ihany teto tadidinareo tamina mahay veto maty ie raha avany amorika tsy malemy vahoaka zay taminy paritaka ny amorika ny sasany tsoka tany tanina reny sasany naka ny mondrona ka taditoy zany fa misy zany vahoaka mamparitaka an'ireo sotra toko ie zay tokongely izy fa manao tamberina moa ianao zany dia ny zavatra hitako zany ao anatin'le izy hoe ny gaza rehefa voky manaka hoanina mbola afaka hoe misy tahiriry eo dia mahavita misakra izy ao anatin'le izy fa rehefa izy koa no tena ao anatin'le dia miaritraritra be izy aloha dia tena rehefa hoe mahita zavatra izy ka hitokiana hoe izany ala izy fa afaka hitokina ity dia izy manapa-kevitra ihany na dia ao anatin'ny fahasahiranana goavana ary daloha raisiny ty antso manaraka ty miaraba tokoa tapaka avy any aminao ihany ihany marina mihitsy etrenao zay hoe amin'ny gazy dia manako-hanina aloha dia mangina fa ho avy ny fotoana zay tsy somary mafimafy kely amin'izay satria vo fitapitaka ihany satria aletsany hoe namana brito tsy vo indray mandeha le fitapitaka fa maromaro ihany ty fitapitaka raha vafitaka indrepa zany satria raha vafitaka indro zany hoy ny tolona nanao hoe adala zay manakipo avaratry ny roa moa zany dia apetaka ihany zay rehetrarehetra zay hoe tsy hoe akory hoe inona raha miteny an'izany fa mba atao mba tonga sainantsika rehetrarehetra any amin'ny zavatra tokony atao hoe fa io aloha eo a dia tsy maintsy miaritra tsika aloha zany tsy maintsy miaritra tsika na zany zany aza raisitsika ny antso aloha miaraba tompoko alo manahoana tompoko manahoana e za zany miteny an'le le resaky le ramose le faharoa teo aloha teo manina moa nakininareo amin'ny timy fa fantatra victime an'ity fitondrany ity raha fantatsika vahoaka fa mila alany ty fitondrana manimba amin'ny fireneny ity inona ny tsiro tsarintsika rehetrarehetra mitolona mba hafana zany a manala ny fitondrana io fa le raha misety teo zany a lazay fa dia inona ny ataonareo ty manao ny ataony a araka le filazany amin'sy atao fampanetana koa hoe tsy fantatra zay ataony sy ataony fatoano izy fa tsy hoe inona ny ataonareo tiny satria iarahantsika malala zao tsy fitondrana tsy mety zao anisany za zany mahatsapy hoe anisany nampatonga ny fitondrana io a ny ampahany mpanohatra amin'seho mpanohatra koatra ny tiny nampatonga ny flora valomanana vohongana satsin'ireo mpanohatra amin'izao fotoana amin'seho mpanohatra ireo zany a akoatra ny dima hoe aloha iongana any raha valomanana io satria izy ty fitiavana andra valomanana kanefa raha valomanana mbola tenengo foana fa mbola potentiel mihitsy nisy zany raha resaka kandidana amin'ny présidentiel io na iny ny olona nisy tsy mety nataony a fa ny zavatra nataony eo maso ny firenena hita hoe ny voatra zany ny firenena ny fotanatany anatin'ny tenantany ny jerenareo a dia izay ny haka mampatonga anareo mankahala anazy fa ny fitondran'ny firenena raha tany ny jerena tokony izay ny jerena zany dia raha misy zany zao fantatra ny ataon'le fitondrana raha atao hoe ninona fitondrana hoe dia mandresy foana izy andao a miaraka amin'ny tima zany a manao zay tsy apety an'izao valy fitianana zao fa tsy akina amin'ny tima rehery oatra to andao ary dia ahoana zany sakinona fa miaraka satria fiaraha-miompona ka madagasikara tsika mianakavy raisitsika ty azo telo namana miaraba tompoko salama e Cara saya otra mba manao antso avokely amin'le tevoka ema azaky satria raha tamin'ny 91 nisy ny conférence DGB dia avy eo nanaraka ny FJKM zay ny fianjan'ny fanampitan'le fampitanana madame Jeriko raha diso avy ahitsina raha diso aloha raha tseko zay no fatadiavako anazy dia manao antso any FFKM zany anao irahana antso an'izay mpanohatra rehetra satria tamin'le fotoana roa tapadrava ao zany tsy indrarah mihitsy ny fotoana namirary tamin'izany dia rehefa miantso any FFKM dia tsy maintsy manao antso any FFKM. Dia zay no antso ny 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 F
fa ohatra ny onjonjony zareo mpanohatra kosa nefa le mpanohatra tamin'izany a misy endry manan-dafy nanana ankiloany misy ny AKFM manana ankiloany dia io no nitambatra io dia ankoatran'le mpanohatra kely madinidinika ireny dia izay koa zany mba atsofa amin'izao hoe atsoina koa mety miantso ny FFKM an'ireo mpanohatra ireo dia eo ny ihany dia tsy mila atao tamotamo be zany fa aleo zany dia moramora ny anina fotsiny zany dia iteo fandehany izay no mianto tena hoe hevitra aloha fa tsy haiko na ahoana mihitsy fa itsio raha ohatra ka diso izay hita amin'ny katravao izay sorametraka be ny hevitra moa terabara betsaka ny zavatra efa niova ihany koa sy nivoatra tao aorian'ireny raharaha araiky amin'ny sivifolo sivanjato fa naza anaty zany hoe ny zavatra natao tamin'ireny everina fa tsy rano natondraka ambongisy efa nisy nidingana tamin'ny fanovana sy fametrahana rafitra tao aorian'ireny nandaminany raharaha fa nazan'izany fa tsy naharitra ela izy satria izy ny victime tao anatin'le zavatra efa nalaminy tao anatin'ireny ny professeur Ralisson izay tokony ho tarika ny tao amin'ny anteny miaram-pirenena tamin'izany fotoan'izany fa tsy izay lonotranga satria nomboka teo dia izay izy hoe misy ihany koa le babaika politika tao anatin'le izy dia io ohatra ny fandovana amin'ny lasa perpétuel labitsy le izy amin'izao fotoan'izao dia lasa ny vahoaka zany no mizaka an'le babaika politika dia araka nambara teo efa hananika ny 4,000 topoko lasy toko vavy ny vidin'ny vary eny ety ny kilao ao anatin'le izy dia manaraka izany raha vao mipaika eo ny orana dia ahina ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny saribao manoloana an'le satria lasa miverina makany amin'ny fampiasana arina sy ny kitay ny tokantrano maro manoloana ny fatapatapahan-jiro sy ny fiakaran'ny vidin'ny solika ny entina fandrehitra dia zany mila jerena raisina tanana zany le izy fa tsy hoe aleo matrapitso toy izay maty aneo zay zany le zavatra mitranga ankehitriny filaharana koa le Jordanie amin'le milahatra n'le vary 10 kilao erisiny ihany na tsy fanomezantsiny le izy atsika tsy fandatsa amin'izany mihitsy zay le izy dia zay dia mbola resy lahatra topoko lasy topoko vavy fa ny fanabeazana sy ny asa no mahatafita izay indrindra le izy le izy anie le hoe vary sy anina tsy dia eo ihany fa le hoe le izy fitana ao anatina zavatra alors raisitsika ty azo farany ty dia miendrina herinakila samapikavary eo aminareo moa ny plutôt malala tsara ny hafahafa atao sahafa fanikibony ray no anandamitsy mety hoe fanenkiotry ny olona izay hitaritany hoe tsy amin'ny fosy amin'izay marina zany fa ny raha natao hoe ny fiemony boaka teto hatramin'izay efa tokony tapapaka any an-tsain'ny vahoaka zany zavatra zany fa izao le izy rehefa mandinika koa tsika dia ohatran'ny misy fotoana ny zavatra rehetra ary zay moa le atao hoe tsy makividika eo fa rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy mipoka ihany zay eo ny tiako tenenina amin'izany zany dia hoe dia imikevitra aminareo amin'ny tsy fanentanana ny fitontanana sy ny karazany rehetra fa ninona tsy natao eo na inona tsy atao eo vokatra zany tsy hoe be marenina koa misy rehefa araka ny teninareo teo hoe mbola misy hoanina aloha ianao androany fa rehefa tonga mihitsy ny tsy fisy hoanina ny aminao hoany tsy maintsy miva ihany ny sainao tsy maintsy na inona zavatranarotry teo amin'lohanao teo ka ny zavatra rehetra moa dia hoe oka tsy hoe tsanafo araka ny teninareo azy teo ary tsy hoe rehefa tsy mety sy ny hafa dia fa io mandeha ihany mety ary tsy maintsy hitao ihany io misy amizy areo mpanohatra reo tsy maintsy ho tonga amin'izany ihany reo na tian'ireo na tsy tian'ireo zany mpotana fotsiny jetika ny amin'izany zavatra zany dia izay mety na zalafa misaotra indray ho amin'ny toerany rapitsako ary akasiraka indrindra tamin'ny fiarahana tamin'ity androany ity miezaka moatsika satria efa tsy fotoana fampelezaka-hevitra tsony zao fa hoe inona ny jery zay mahasoa mba miady hevitra ihany koa mijery zay mahatsara ali satria araka mety amin'ny politika koa dia misy ny dinamika misy zavatra tsy mety tsy nampiombana androany fa mety ampiombana rapitso satria araka izany hoe ny hevitra dia mivoatra arakaraka ny fandehan'ny raharaha koa tsy voatery ny atao toerana ihany koa ny hamaritra an'izany fa mety amin'ny lafiny iraisam-pirenena mety mamaritra ny fivoarany zotra politika mety arahany firenena anankiray io le géopolitika io fa tsika tsy voatery hoe tsy maintsy ny zavatra misy atao toerana fa mety ny zavatra iraisam-pirenena mety mandrafitra sy mety manery an'izany ihany koa ao anatin'le izy ny tena zava-dehibe ao anatin'izany dia hoe ahoana no mba hahafahantsika mijoro fa tsy ho levina na ho fefika ao anatin'ity fanatotoloana amin'izao fotoana izao ity na amin'ny lafiny toe-karena na amin'ny lafiny politika dia mirary soa ho amin'ny arapitso indray tompoko lasy tompoko vavy ary soa tompoko